Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity talata fahavalo amby roapolo ny volana janoary ity. Ny rapsodian'ny famarinana anio dia mitondra ny lohahevitra hoe ampifanarao amin'ny teny ny fihevitrao. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa ny teny fanokafana vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina. Rehefa voafeny ten'Andriamanitra ny fihevitrao dia tsy afaka hieritreritra fetra, faharesena, fahalemena na tsy fahombiazana ianao. Manome anao ny toe-tsain'ny tompon-daka ny tenin'Andriamanitra. Fantatrao fotsiny fa na inona hitranga dia mandresy foana ianao. Mampatsiaro ny tantaran'i Josoa sy Kaleba, roa amin'ireo 12 lahy nirahan'i Mosesy hisafy tany tany Kanaany izany. Ny tany izay nampanantenan'Andriamanitra ny Israely. Raha nisalasala mpitsikilo 10 ka niverina nitondra tatitra ratsy dia nanana tatitra hafa kosa i Kaleba sy Josoa. Nisongadina ny fonon'i Kaleba sy ny herim-pony ary nampanantenan'Andriamanitra izy Josoa fa ho velona ary hiditra ao amin'ilay tany. Ary te handrovany tany nozahany Kaleba. Taona maro taty aoriana, teo amin'ny 520 taona dia nampatsiahy an Josoa ny fampanantenan'Andriamanitra Kaleba ary nambarany tamin'ny fahasahina hoe koa ankehitriny omeo ry tendrombohitra iry izay nolazain'i Jehovah tamin'izany andro izany. Ao amin'ny Josoa toko 4:12 izany ten'Andriamanitra izany. Afaka niteny toy izao Kaleba: fantatrao fa efa 520 taona azo aho, antitra sy be taona. Betsaka ny goavam-be ao Hebrona. Afaka mitady tany hafa ve isika? Tena safidy hafa ve izany? Fa tsy izany ny lazainy. Na dia efa antitra azy Kaleba dia tapa-kevitra niaka ny Hebrona tamin'ny filazana hoe mahery tahaka ny taloha ihany aho amin'izao ary vonona ny androaka ny mponinao. Fomba fisainana re izany. Ny olona sasany na dia eo amin'ny 50 taonany aza dia manomboka mino fa efa antitra loatra izy ka tsy afaka mahavita karazan-javatra sasany intsony. Satria amin'ny tontolo ankehitriny dia efa lasa finoana fotsiny sisa izany. Nanjary nanaiky koa ny lalàna an'izao tontolo izao izy ireo noho ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy norarahin'i Kaleba akory ny halehiben'ny tanàna na ny fiarovana ny tanàna na ny anakita-goavam-be izay hitany. Fantany fa tsy azo idivirana ny fandresena amin'Andriamanitra. Fantany fa tsy azo idivirana ny fandresena amin'Andriamanitra. Zava-dehibe tamin'i Kaleba dia ny tompo niaraka taminy. Izay ny zava-dehibe taminy, miaraka amin'ny tompo. Io toe-tsaina io ihany no tokony hitarika anao anio. Mila manana toe-tsaina tsara ianao. Miantso anao Andriamanitra hanana fomba fieritreretana hafa. Hieritreritra arak'izay tiany ho fihevitrao. Tena zava-dehibe izany. Satria ny tompo